miditra amin'ny tapany fahaefatra amin'ity resaka fifidianana ity tsika jery amin'izay zany tsika ireo andinin-tsoratra masina fito miresaka ny fifidianana le fito ingezabe zany hoe le fito zany le misoratra ery ambony fa le ty ambany andinin-tsoratra masina fanampiny fotsiny reo inona avy izy ireo ny anankiray voalohany mekonareo ngeza indrindra dia ny mbola be deabe ny te anao mihitsy zany ny tantara ao amin'ny asan'ny apôstôly ahoana daholo fitrangan'ireo olona be deabe converti ao amin'ny asan'ny apôstôly reo misy fifidiananao fa ny ray am'ireo ihany ny asehoko anareo dia ny asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy fahavalo amby efapolo akitsika tsara asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy fahavalo amby efapolo hoe rehefa nandray izany ny jentilisa dia faly ka nankalaza ny tenin'ny tompo ary zay voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia mino nitory zany Paoly dray tsy Paoly azafady fa i Petera nitory Petera dia nandray an'le tenin'ny jentilisa dia faly dia nankalaza ny tenin'ny tompo fa zao nisy nino tao fa reo nino reo dia naninona ozy izy voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay inona ntiantsika ambara zao ny finoana zany dia vokatra ny fandaharan'Andriamanitra efa nitenentsika nanomboana n'ity fotoana ity fa ny condition sine qua non mahavonjy ianao dia tsy maintsy mandray tenin'Andriamanitra ianao ary tsy maintsy mino fa matoa ianao mino dia efa voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay ianao zany vokatra zany ny finoana fa tsy antony fifidianana akory any hoe tsy hoe fidian'Andriamanitra ianao satria fatany fahino fa satria ianao ny fidian'Andriamanitra dia nino azotsika ve fa samihafa anan'izany samihafa zany fifidianan'Andriamanitra aloha voalohany dia finoanao ny après eo anelanelana eo zany le fananganana dia ozy izy hoe izay voalahatra izay zany hoe misy isa voapetraka tsara zany ho an'ireo andovan'ny fiainana mandrakizay zay voalahatra ihany no mino zay voalahatra ihany no mino ary le fifidianana eto zany dia tsy fifidianana mba hanompo aloha fa fifidianana mba ho vonjena voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay dia mino ny azahoan'ireo fiainana mandrakizay zany ny anton'ny fidianan'Andriamanitra azy ny antony nandaharan'Andriamanitra azy ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny antony inony dia ny ahavonjy anazy sy hananany fiainana mandrakizay ao ohatra Filipianina toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo ianareo dia efa nomena noho ny an'i Kristy tsy ny ino azy ihany fa ny hiara-pahoriana koa noho ny aminy nomena noho ny amin'i Kristy nomena ino aika io finoana io fanomezana avy amin'Andriamanitra ny finoana fanomezana avy amin'Andriamanitra ary matoa ianao nomena nantoa ianao mino dia nomen'Andriamanitra finoana ary matoa ianao nomen'Andriamanitra finoana dia satria efa voalahatra ho amin'izay satria efa nifidiny ho amin'izay ianao Timoty faharoa toko faharoa andininy fadimy amby roapolo ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo fa aoka ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra mahay mampianatra mahalefitra mananatra mpanohatra amin'ny fahamoram-panahy fa angamba Andriamanitra hanome fibebahana azy mba halalany tsara ny marina aika na ny fibebahana koa ara dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ary matoa ianao nomeny finoana sy fibebahana dia satria ianao efa voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay zay avy amin'Andriamanitra daholo io zavatra rehetra io zay mahatonga ny hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indro fa tonga vaovao reo izany rehetra zany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy